Eo aniranao mahasambatra. Tantara nosoratany Randriana Arvelo Marcelin. Ho velomin'ny Rakoto, ny Ravo, Sinezy, Arifaly. Nandray feo Tovo Razana Mamonjy. Nana Totosa, Bruno Rakoto Malala. Vita ihany aloha fanompo-pirenena tao amin'ny tafikako. Hitady asa aloha ka rehefa tsy mahita dia amorona asa ho an'ny tena. Zany zao mitarikitra tsara indrindra. Mamorona asa ho an'ny tena ny fa tsy mihateritra amin'ny asa omen'ny fanjakana fotsiny. Hoadray marina. Hitako ny hevitra. Anatona ny dada Torajonina dia engavy azy mba handray asa ho aminy satria to manana orinasa fikojakojana fiarakodia ny Tsimbazaza izy ko. Zany zao ny zavatra iainako raha dada Torajonina. Tsy manana asa ka hitady asa ty aminao aloha mandra-pahitako asa tena saza ho Ay ve zany. Ka zao sia. Tsy misy olana mihitsy zany fa afaka andray anse asa tamiko ahy. Kanefa songa kosa dia anome karama be ho anse aloha satria se mbola vao hiana-drara fa manome toky anse kosa nefa fa tsy maintsy hiakatra ny karama anse arakaraka ny fahaizanse an'le asa kosa nefa. Dia misaotra betsaka ary dada to fa tsy ho adiniko mandrakizay zao zavatra ataonao zao Ary mahazo matoky ianao fa ezaka andreo manalina mba hampiroborobo an'ity orinasantsika ity. Ka hoe mahirin'ny olona fa tsy haniry olona. Misaotra anseny amin'izany aloha fa dia miankina amin'ny fahavononana sy ny fikirizanse ihany no ampandroso ny asa. Mazava ve aloha zay? Milaza anse ihany fa tsy misy asa ambony sy ambany zany. Ny fanajana azy ihany no zava-dehibe. Rehefa mahay asa tanana dia tsy very mandeha amin'ny fiainana se. Matetika mantsy ny tanora ankehitriny no miavona asako. Tsy asa raha tsy asa barao na asa mpanjakana. Hany ka Leon Salamo renireny sy mivoaka zava-mahadomelina ary ny hafarany aza dia mangalatra ka tafiditra ny amponjy. Tandremo zany Tena marina izany voalazanao zany dada toa. Izay tonga hoe mahavony tanora ankehitriny na lahy na vavy miavinavina sy mifidifidy asa. Dia tsy asa raha tsy hoe asa mifanaraka amin'ny diploma izay ananana. Tena marina ny voalazanse fa betsaka ireo tanora miavina asa. Fa na dia anao asana mekanisien toy izao zany dia tsy mety anao zalahy satria misy menaka hono fa asa maloto. Zany anie ny mahavoan'ny zalahy. Efa nisy tanora vitsivitsy teto saingy lasa zalahy fa tsy tamany. Aleon'ny zareo no renireny fotsiny heniko. Ka nataon'ny vahasampanjana tany izay tsy itiavan'ny malagasy ny asa tanana ohatran'ny tonona hoe ny zavakanto malagasy. Zany mihitsy sia. Nizariny tamin'ny asa barao sy ny asa mpanjakana. Dia amin'izay tsy manana saina tia karokaroko tia ka tsy afaka ny anoso mihitsy. Tena lalitsainy se zany ka izany mihitsy ny tanjon'ny vahasampanjana tany. Ataon'izay tsy hanananao toe-tsaina tia karokaroka ka amin'izay ianao dia tsy afaka androso mihitsy ianao. Dia ataony ndraiky tapisaka ao an-tsainao fa ny asa barao sy ny asa mpanjakana ihany no asa ambony. Izay mihitsy Zany efa milaza aminao rehefa mahay asa tanana se dia tsy ho very mandeha noviany. Mandeha fotoana fa tsy reo ve tsika aloha no fifanarahana rakasa amin'izay mba tsy ny olana amintsika mianaka amin'ny avy any arinanko. Tena marina izany voalazanao zany dada to fa andao ary. Mandeha tokoa ny fotoanako. Ny asa atao reto mbola betsaka. Hatramin'izao aloha dia mandeha atsaka ny siandava ny asa. Tiako moa le asa ka mampahazoto ary manao azy. Inona koa atao fa zara aza mba misy asa atao mba hivelomana.
fa nangom-bola aloha mandritra ny roa taona ary orin'izay vao eritreritra niaka vady amin'izay. Tsy maintsy alinika tsara aloha amin'izay vehivavy alaina ho vady satria tsy hita rehetra hono tsy miendrika ho vady fa fomba ny endry no manady ady ozy ny tonikirana mpanakanto izay. Misy mantsy ny vehivavy sasany no mifidifidy ny asan'ny lehilahy ka raha vao hoe mekanisena gardien na mpandrafitra dia asa ambany amin'ny zareo zany. Erzosianina sy ry Marianina aza moa raha ny koty azy dia nilaza zareo fa izay mekanisien ve ho ny asako dia hitory fitiavana aminy. Tsy fantana nefa fa ny tena lehilahy tsy mba boky herintaona ka tsy maintsy tafiteny foana izy amin'ny fiainana. Aleo ny asa fa misy fiarako diray tongo te. Tsy maintsy hanamboatra ny kely fa ny androko efa manomboka ao hariva sady. Tena mba mahafinaritra ny tovovavy izany a. Ny fampitompo-tampoka amin'ny masony ireo dia fampitsikely. So dia izay raha le antsoina hoe fititsela-baratra na hoe coup de foudre raha ozy ny vasa. Aleo rangarahana fa so dia tsy kisendrasendra izao a. Mety ny tovovavy iny no anjarako. Ary avy nianatra izany dia andeha hody a. Lalana iraisana ihany ve tsy aloha miaraka sady amin'izao koa nge tsy milamindamy manontany. Ny andro koa efa manomboka ao hariva raha teo. Hatray marina. Ary tena nanaraka avy ao aoriana ilay tovolahy mifampitsika tamiko teo. Mety mipetraka aty ampita-tafika koa izany iny matoa aty ny lalany. Manao ny ianao mademoiselle. Azafady mba afaka miresaka aminao vetivety ve? Izany hoe lalana iraisana ihany. Samy mipetraka eny antsimotsimony ihany raha tsy diso a. Manao ana? Fa iza moa ianao? Ahoana ny ahafantarako fa olona tsara ianao na olon-dratsy? Za ve dia araka aminao fotsiny amin'izao? Marina aloha voalazanao fa tsy fantatra marina tsony aloha mamantatra ny olona tsara sy ratsy amin'izao e. Matetika aza ny olon-dratsy ohatran'ny mpangaro-paosy indray no miaingo be. Ary eo no mahavony tovovavy sasatsasany. Sy tokany haingo ety ivelany fotsiny ka sy endran'ny mpangaro-paosy. Izany tokoa satria efa nahita toe-javatra ohatran'izany aho. Nahita ny haingo mamirapiratra ilay tovolahy dia baboky nanjo taty aoriana vao fantatra fa ay izy tsika mpangaro-paosy. Ka izay nge efa nilazaiko taminao fa mandainga ny fitsarana ety ivelany indraindray e. Aroana raha tsy madiso? Avy aiza moa izany ianao io? Avy niasa dia andeha hody eny Anosizato. Ay eny Anosizato ianao no mipetraka? Zandray eny ampita-tafika. Fa aiza izany ianao miasa raha tsy madiso ary inona ny asanao? Miasa amina orinasa mpikojakoja fiarakodia e. Asa tsy dia makaiza loatra fa tsy mahita aloha dia mifikitra amin'io asa io aloha fa aleo nina kely toy izay mandry fotsiny fitenenana. Sady sarotra koa nge mitady asa amin'izao fotoana izao ka izay hita aloha dia atao fa aleo miasa toy izay mangalatra ko. Sady tsy misy hanome fotsiny io fa tsy maintsy miasako. Tadio fa manam-pahaizana be aza tsy mahita asa atao izao fa mipetrapetraka fotsiny. Mitanonandro izay izy amin'ny fitenenana. Tena marina mihitsy izany satria na dia izaho io izy nge mba nianatra ihany fa tsy afaka nanohy hatramin'ny farany. Dia izao sisy. Fa nanina raha nanohy fianarana hatramin'ny farany? Nareo izany mora kivy amin'ny fiainanako. Sa tsy manam-pinoana? Tsy hoe mora kivy na hoe tsy manam-pinoana fa maty tampoka ny dadanay dia tsy afaka nianatra intsony ana dia hoe mbola nahazo tianatra azy dia tsy afaka nakaiza intsony. Ay ve. Mampalahelo izany tantara izany. Aza kivy fa mahereza. Mbola afaka mezaka foana fa ny tena lehilahy hono tsy boky herintaona ozy amin'ny fitenenana. Misaotra betsaka aloha amin'izany teny fampahirezana izany fa dia hery lehibe ho ato koa izany. Izay aloha mombamomba ahy. Fa hono aho raha tsy mahadiso. Ianao izany izao mba havaiza? Tsy efa nolazaiko taminao teo moa fa Jabarson Fanjalealo no ianarako. Mianatra momba ny didy Amandalana eny amin'ny oniversite aho. Raha ny fandriako dia hanao tsara raha sitrapon'Andriamanitra. Satria izy ihany moa mandahatra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona eto taniko. Sambatra ianao afaka manohy fianarana.
Tsy ritanao kanefa moa tsy afaka makaiza. Raha ny marina aloha dia ny tovavy toa anao zao mihitsy ny tiako. Fa sadakatra ihany ako raha hoe toy fitiavana aminao noho ny tsy fitoviana ara-pahaizana eo amintsika kanefa eo nerin'ny fitiavana moa dia voatery amboraka ny atao bokony. Tiako ianao ry Fantsa fa raha vao nahitanao voalohany aho tonga dia raiki-pity taminao a. Tiako ianao ry Fanjaliaka, vonina ny akavady anao. Aingana loatra izany famborahanao fitiavana izany a. Avelao aloha mba hanjinika kely. Iza moa mahita na manambady ianao na ny sarabady? Sa efa maty ka mitady ny osolony? Tsy mbola manambady fa mbola vao mitady an'izay tolatezana ka ianao ny atefany faniriko ka manatena mba hahazo valiny mafapo avy aminao. Aleo fa raha pitsika miaona dia meko valiny mafapo ary ianao e. Eny ary dia manatena valiny mafapo avy aminao fa dia misaotra melo fa mahafinaritra ny fiarahana. Eny ary fa dia raha pitsindray izany. Dia mametra beloma ho andram-peona ary dia raha pitsindray. Somary aingana loatra aloha iny famborahana fitiavana tamin'ny Fanjalià iny fa na izany ary aloha velesina ny vy dia mbola mafana saotara loatra. Za kosa aloha tena tia azy. Zay le voalazan'ny dadaberasolo hoe na ho any na tsy ho any dia atao ihany. Ararotona ny fotoana fa ny valala ho tsindro mandram-bavady. Aiza indray no hita tovavy sady tavy ny volony ohatran'ireny. So lasa ny zalahy io raha mianahany aoko. Fa ny olana fotsiny izao dia izy manam-pahaizana be noho izany. Kanefa moa rehefa samy tinina moa ny olana e. Miankina amin'ny anjara koa ngefa rehefa anjara dia tsy maintsy tanteraka foana e. Maraina indray ny andro dia asa aloha. Tsy maintsy hanga maraina fa be asa indray androany satria fiarakodia telo izao no tsy maintsy hovitaina androany. Mahafalifaly aho dia androany ny fotoana mirabary sy ny Fanjalià. Tsy andrika ery izay ahatongavany ndariva no ahafantarana ny valiteny na eny na tsia. Mehitra amin'ny 2 andro any dia mirava amin'ny 5 hariva. Androany tokoa moa fotoana amin'ilay tovolahy antsoina hoe Ralanto. Izy aloha tovolahy tao mahafinaritra e. Soa-piainana. Fa ny olana dia ity. Izaho tovovavy manam-pahaizana be ity ve dia hiaraka amin'ny tovolahy sy dia manahoana loatra. Ny tovolahy toa Andririvo ireny izao no mitovy saranganiko sy mitovy fahaizana. Izy koa moa efa nitory fitiavana tamiko ary efa tapa-kevitra izay fa hanoro-tokantrano. Kanefa tato ato izao dia tsy hitako intsony izy. Asa na lasa any amin'ny faritany anga. Aleo any aloha momba an'iny fa hita eo ihany izany amin'ny manaraka. Asa androany fiarakodia eo amin'ny 10 eo no vita androany. Eny tsy dia nisy asa sarotra fa madinidinika fotsiny ohatran'ny hoe fikojakojana fiarakodia, manolo menaka, manolo bozia sy ny sisa. Fa mahafaly dia androany no manao fotoana amin'ilay tovovavy iny e. Asa zao izay valiteny na hoe na tsia. Fa izy kosa aloha dia tovovavy sady tavo ny volony e. Tena baby ny avy hatrany ny foko raha vao nahita azy aho. Ny tovovavy ohatran'ireny mihitsy mantsy ny niriko hatramin'izay. Ndeha aloha iomakomana amin'izay. Aloha ahorona ny fitaovana dia hanidiny garazy fa efa hariva ihany koa ny andro.
Manahoana? Inona ny vaovao? Tafahoana indray tsika? Dia tena tsy androko mihitsy eonana aminao androany. Zany. Satria mba iresadresaka amin'ny tovovavy manana endrika ohatranao zao. Aiza indray fa ianao koa mahay mampiresaka. Ny anahy moa ty efa lalana lehako isan'andro zarako aza mba misy namanako. Zany a? Malahelo aloha raha ilazanao fa mbola tsy dia afaka manome valiteny mahafapo anao androany satria zaho mbola hanao fianarako. Sady mbola eritreritra kely koa vao hanapa-kevitra na dia izany aza aloha tsy mahasakana fiarahantsika izany. Eny rehefa izay moa ny valiteninao tsy afaka makaiza moa fa miandry dia mbola manatena ny valo mahafapo avy aminao e. Eny fa afaka miaraka foana ny antsika rehefa hariva ohatran'izao ny andro raha tianao e. Tena mahafinaritra azy zany fa zarako aza mba misy namana fa dia mbola manatena anao hatrany ary fanja. Ka izay efa voalazako taminao izay. Izay inge ny antony fa aleo ilany maraka ny tokony ho izy e. Tsy azo atao koa maimaika tsy faingana tao dian'ondro fa tsy maintsy dinihana tsara. Izay mahavoan'ny tony vehivavy manam-pahaizany tony. Be politika loatra ka manahirana. Dia ataoana moa zany fa tsy maintsy miandry zany lara-lanto fa mpiasa ao adinikako. Dia zako moa miaraka amin'ny olona tsy sahazako. Ito ihany rangara anjara. Ary tao laseritreritra be ianao zany. Fa ahoana sany ilay valiteniko teo ve no mahalaseritreritra be anao? Tsy zany fa matetika mandeha feritreritra ohatran'izany indray mieritreritra ny asa tampoka ka miala tsiny aminao indrindra e. Ay ve izany no mahalasa sainanao e? Everiko fa mibusy tsy misy ty aza. Ny andro anefa ty efa manomboka ho hariva. Ho taraiko eto antsika raha mitoy izao. Tena marina izany fa ho taraiko eto tsika fa tsy aleo ve tonga dia andeha tongotra dia mbola mazava ny andro e. Sao dia ho tara eto tsika ko. Izay mihitsy koa ny eritreretiko. Izay tsy apita tafika ve tsy ho vita dia tongotra. Sady mba manatanja tena ihany koa. Amin'izay koa mba afaka miresadresaka tsika ny an-dalana iny koa. Ka ndao ary e. Mandeha ny fotoana sady ararotana ny fotoana dia mazava ny andro. Zaho moa hitanao ihany fenenao sy zato mipetraka dia tonga aloha eny amin'ny tanàna dia mbola afaka anatitra anao eny ampita-tafika dia hiverina modindray avy eo. Dia misaotra anao zany fa faly tokoa amin'izany. Noana izany fa tsy dia ny sakafo loatra koa fa manasanao aloha mba hiaraka hinana lasopy azy amin'ireo mpivarotra tsara lasopy ry. Andao nefa ho hitanao e? Ka ohatran'ny sady dahiatraina sady misalasala hoe enao indray ve no anasa fa izany tokony antoka an'izany ko. Tsy maninona fa andao e. Misy vola ty fa rehefa tsy misy ve tsy hetehitra any aminao ihany a? Andao ary. Tsy maninona fa hiaraka mandoa amin'izay koa mba misimisy ny sakafo hohanina. Sady mba nahazo vola kely tany amin'ny klian tsara fa na ihany koa nge za io e. Izay mantsy le voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe zay mahazo maimai-poana dia tokony hanome maimai-poana ko. Ndao ary e. Ianao koa aloha mahampome a. Zay ny arahana izy fanja nifankatỳ tokoa izay hatramin'izay kanefa taty aoriana dia tsy nifankahita tsony fa mba anakaiza ary fanja ny tsy hita tsony mety lasa ny anatra ny andafy angambany izy koa moa mety tsy dia tena tia fa nataony fahanalana azy fotsiny ako tsy maninona koa izany fa milamina ny saiko fa tsy nanao ratsy taminy kejy raha eo amin'ny tantaram-pitiavako iny fa mitoy ihany ny fiainana ny tovavy koa nge marobe tsy anjara angambana izy fa raha anjara ve izy tsy hita eo ihany dia mita an'reto asy reto aloha fa be asa indray andro any ka mety harivariva vao tafodiko. Eny ary dia misaotra nareo rehetra mpiasa zay tonga nanoana ny antso aloha
ny antony namoriko anareo aloha dia no ity orinasatsika ity satria mampandrehanareo amin'ny alahelo lehibe fa voatery anakatona n'ity orinasatsika ity satria fa ahoana patron mamely tampoko ohatran'izany dia ho aiza zany izay madinika aza tapahanareo aloha ny teniko azafady aloha tsy miankina amiko fa namidy ny tompony tamin'ny karana ny tany ka voatery tsy maintsy aly eto tsika afaka 3 volana mazava say aloha zay mahita asa zany dia omena tsodrano dia afaka mandeha izy sy mpiasa-mbola hijanona kosa dia mbola afaka mijanona ampiany mandra-patonga zay fepitoana azotsika jereny eo zay mihitsy ny tena mahavoantsika malagasy madinika raha vao misy orinasa mandeha tsara dia lasa mpanambola foana ny tany dia ho aiza ihany zany ntsika madinika ohatran'izao tsy misy mijery ny tombontsoa amin'ny madinika mpanambola fa ny tombontsoa ny tenany ihany fa maninona nefa raha ny vidiny radadatoy ihany le tany dia tsy lasa nkarany eny efa niresaka tamin'ny rakototompotany ihany fa tsy nanaiky izy fa le karana mahasamy vidy avo 10 eny ny vidin'ny valotana azy ihany nekeny dia mazava ho azy fa tsy maintsy namidy ingarakototanyreo mpanambola zany ny tany tena mampalahelo zany ko zay nge ho amin'ny mahavony orinasa malagasy raha vao misongotra kely dia misy misopatra aiza moa tsika malagasy no tafity raha vao misy mitady isondrotra dia atao zay alavo azy ka ny orinasa amin'ny vahiny ihany no manjaka tokana tsy maintsy mitady vahaolana amin'ny fomba retintsika mba hahafahantsika mivelona tena marina mihitsy zany mbola lazany se zany ny hafarany dia tsika malagasy indray ny tompony mangatakatona satria raha izao no mitoy dia ho lasa amin'ny vahiny daholo ny tanysika ka zareo tompona andraikitra raha dadatoy tsy samy teny amin'ireo vahiny fa mety tambatambaza amin'ny vola be amin'ny sakosy dia mangina tsy samy teny marina zany dalanto zay ny tena mahavoa ary zay no mahatonga ny firenena lasaka katerena ohatran'izao maharefa zalary aza misy kivy aloha volana tateoriana dia tsy niasa tao midadatorajonona tsony satria nikatona moa ny garazy mba azoko mivelotra ny olon-drehetra dia manao asa tselika ka miasa eny amin'ny client indraindray na miasa eny amoron-dalana koa mifampitady amin'ny mpitandro ny filaminana lavo zao satria voarara moa manamboatra fiara eny amoron-dalana anatsy mijaly ihany ny mpiasa madinika mety angamba dia amorona garazy kanefa nge dia tsy maintsy mila vola koa amin'ny fananganana an'izany ny masoko ve mandorosa zany manofy atoandro tena zay mihitsy ka tsy roze mpiara miasa fahiny very mitondra fiarakodia menamena tsara tarehibe ry dia nalery mihitsy io ka ny famampanenoko laksonina aleloha anatona no jerena raha izy marina zay marina tena lery io ahoana raha lanto zay ihany lesy tia naleo zany inge ohatra misalasala be ahoana ay ve ka rozety eno tena saika tsy fantaro tianareo tena mba marina tena efa tafita ngenareo zany fa hono nareo ve aloha ny tompon'le fiara samy patron ty fanana ny bandry tony rybainina zany ve eno tsy tazany langa le sipakely manjakely niaraka tamiko teo mihitsy rehefa misy le tiany vola dia mandeho azy ny zavadrehetra jereo na fa feno vola be ato anatin'ny ty sakosy ty io jereo na io zao draibolio zay eno tena vola rehetra taiza le tiany nahitany lahan'ireo vola be reo kefa nylazaiko tamin'ny lahareny ihany zangelikefa ela nilaza taminah fa aleo amitady zavatra hafa atao fa tsy mety ngely tio metehitra amin'ny asa fanamboarana fiara io tsy maintsy mampiasa atodora teo tafita amin'ny fiainana arobainina ka zafady ary aloha hoe ahoana ka inona zany ny asa azo atao ozy lahy araky ny hevitra lahy nareo moa zany efa tafitako zao ny teneniko alahy tady dio fa eto amintsika tsy misy fanjakana manampy vahoaka zany fa zay mahametimety ny fiainany drala-pitondra ihany ny eritreretiny ka zao raha teo tafititsika
dia tsy maintsy miezaka ho an'ny tenantsika ihany. Eno ka raha tsy mahadisy dia inona ary zany ny asa ataony lahy amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny lahy ho tafita ohatran'io? Manao asanjolany mahatonga ho velona ohatr'izao e. Manenina tsara Zanyko eritreretiny lahy fa raha tsisy an'io tsy efa maty ohatr'izay ny tenanay. Ao amin'le fikamanan-jolatsiny hoe demonmenino misy ary rabarabasy ny lehibe anay ao. Afaka 3 volana eo moa zany dia efa zany nisy olony toerany fa le rehefa somary razokonjokonyizay ihany ka izy io azavaiko amin'la tsara. Fikambanana matanjaka be ka na dia hoe mpitandro ny filaminana aza dia sahirana mihitsy amin'ny famongorana ny fikambanan-jolahy io. Ary tadidio fa isaky ny manafika izay dia mahazo vola eo amin'ny 2 millions d'ariary eo raha kely indrindra. Zay ny anjarany tsirairay. Ary mahazo vola be nge lahy zany eno hitako moa le ty mahavidy an'itony fiara avo be n'itony. Azavaiko amin'lahy miasa eo amin'ny 9 bolana fotsiny dia efa mahavidy vamoatra an'ity dia mbola manana tahiry ihany amin'izany. Fa zao hoe ahoana ny fanapaha-kevitra lahy fa ho resahako amin'ny deba raha ohatra hoe voniny alaka. Ary tadidio ity fa tany fandalovany ity hoe lesy dia hijaly foana eto ambonin'ity tany ity tsika. Mananjo iaina ohatry ny olon-drehetra tsika. Asako miteny any lala ity rahalanty fa eto amintsika tsy misy an'izany fitsinjovana amin'ny maha olona zany any an-dafy rehefa tsy anasy alahy dia mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana fa eto zany dia ahoana. Tsara aloha zany fa misy fitsinjovana amin'ny madinika fa lafy ratsiny indray dia lasa kamo miasa ndrangery zala sasany satria na miasa na tsy miasa dia tsy maintsy mahazo fanampiana foana. Tonga amin'le fitenenana hoe mamboly voky tsy mamboly voky. Na zany na tsy zany aloha ny momba antsika le seritreretina fa aza mieritreritra zavatra hafa zany lahy mahasoantsika aloha. Raha mba mahango-bola maromaro azy lahy dia tsy maintsy lany rehefa tsy mandeha ny asa satria tsy maintsy mihinan-kanina dia zay nge mahavoan'ireny mpanao asa tanana ireny. Ary tena fantatra lahy mihitsy nge izy zany Vaina ahoana moa tsy afantarako an'izany. Tsika ngely ty efa samy niarany asa atao amin'ny garazina Tadatora Jaona Dole dia nahalala ny onjam-piainana ny fiainan'ny mpiasa madinika ny tenanay. Marina tokoa lesy zany fa efa fiainana ny antsika taloha reny fa zao lahy ty tafitapeko tsy misy mahory any latsony amin'ny fiainana. Ny vola makarena efa manana fa zay vehivavy vadiana sisa ny manahirana. Tsy manahirana zany fa tsy hitandrengely ty izay olaina vady azy satria lahy raha vao hoe manam-bola fotsiny dia efa manatona dolo ny sipa. Misokatokana fotsiny ozy izy le tadabe anay atsona hoe tadabe radany zay dia folo le ty manatona. Mampime koa zany tadabe anareo zany. Marina aloha zany voalazany lahy zany fa le sipa niaraka tamiko zay zao dia tsy hitako tsony hatramin'izao kanefa ngefa niaraka em-bola n'izay roa zany ve lesy. Asa na mieritreritra izy fa hoe tsy tokony niaraka izay fa bandy mafianta dia niala moramora izy nanao fialan'ny olon-kendry. Ka zay voalazako tamin'ny lahy teo hoe tsy misy mahafantatra ny lahy rehefa mafiady lahy. Zay ny nataoko lahy hoe mizaha foana na hoanina tsy hoanina ozy izy le tadabe anay rasolo zay. Marina rehetra zany voalazany lahy zany fa eritreritra kely aloha dia hanapa-kevitra fa zao ro zay afaka tapa-bolana eo dia eno lahy mivaly teniko. Eny ary fa dia manantena ny lahy fa mba olotra ny lahy tokoa no amin'ny fikambananjolanay. Sady lahako ngely ke fa tompony draikefy efa nahavita raharaha miaramila ke efa tsara fiofanana zany. Efa mahay mitambazy, mahay miady sy ny sisa lesy. Zany hoe mila fiofanana kely fotsiny lahy dia efa tonga kalaza lahy. Fa zao aloha ahoana raha efa fantatra lahy ihany fa tsy dia mandeha firy no niasa tamin'ity herinandro ity fa mba hampisamboro roa hetsy ihany aloha dia averiko ny volany lahy afaka 2 volany. Zay ve izy roa hetsy lesy tsy maninona fa averiny fotsiny volako fa amin'ny tapa-bolana zany lesy eto amin'ny fotoana. Hitan'ny lahy ihany fa ny vola tsy mampiavana araka ny voalaza ny tadabe anay ihany dia misaotra lesy fa tsy adiniko zao fa tsy maintsy averiko ny volany lahy raha vao mahazo Ok ary banina. Fahari-painan'ny zalahy amin'ilay fanaovana asan'ny jolahy. Fa aza aloha tsy mahavita an'izany satria mbola mahazo vola amin'ny fahamarinana eny. Amin'ny atsembohan'ny tavako ihany ny velomako fa tsy amin'ny alaherin'olona. Ny tanjoko dia tsy maintsy hanokatra garazy ihany amin'izay mba afaka mampiasa olona maromaro.
Hitako marina ny hevitra. Izay le hoe ny alina mitondra fisainana. Antany an'ireny orinasa mpampisamboly ireny dia mazavaka amin'ny zareo ny tetikasako dia mino aho fa ampindram-bola ary zareo rehefa mahita fa ara-dalàna ny tetikasako. Ka ho voalohako soma tsara ny volan'ny zareo. Tena mety zay ka. Dia hikarakarah'izany aloha dia ho aterina any amin'ny birao amin'ny alakamisy izao. Tena lozy tia marina fa ainy moa raha pitsy le fotoana amerenana ny volan'ny Roze. Kanefa tsy afaka amerina ny volana satria tsy dia nandeha firy ny asa. Zara fa nahita ny sakafo andavanandro fotsiny. Mampalahelo iny izy ity fa nilavin'le orinasa mpampindram-bola mifangatahako. Lazainy zareo moa fa hoe tsy manana antoka sy tsy manana garazony ka tsy hanam-bola amerenana n'le volan'ny zareo. Araky ny hevitra nefa dia tsy fatiko isana madinika fotsinotsotro izao le izy. Aleo ny momba an'iny eo fa tsy mantsikaroka vahaolana hafa indray fa tsy kivy izany fa ny fiainana mitoetrany. Ary izy tia miandro amin'ny telefônina ko ty. Loza dia ny Roze tia miandro ty. Efa mihoatra ny tapa-bolana toy izay ny fotoana ny faharovana sy liriko. Oranga raisina fa izay alehany any alehany. Alo? Izy izao azafady? Za ihany le izy tia fa hoana ny tsy afantarana ny feoka Ay ve Roze ihany tena miala tsiny lesy. Fa hoana aloha ny tena mitraka maninona zao raha nampandre tamin'ny telefonina fotsiny raha tsy afaka. Dia hoana ihany aloha le volana sambolona fa efa mihoatra ny tapa-bolana angelity ny fotoana amerenana azy miala tsiny lesy Roze fa nisy volana tenako azo zay kanefa tsy azoko. Raha ny marina dia nanam-pikasana ny indram-bola tamin'ny banky akin'azy moa indrisy fa nilaviny zareo fa tsy matoky ary zareo. Za moa efa fantatra lahy fa manam-pikasana morona garazy fikojakojana fiarako tia kanefa tsy tanteraka ny nofinofiko. Efa fantako le tsy zany tsy ho tanteraka novina za satria tsy ahatoky alina mihitsy ireny orinasa ihany. Mihevitra zareo fa tsy afaka amerina amin'ny volana lahy. Tsy ahatoky ny madinika izany le tsy reny ka zao ihany lazaiko an'lahy. Aleo tia metehitra amin'ny herin'ny tena ihany zay mahavitra an'lahy dia ny fandraisana fanapahan-kevitra aingana sady mahomby. Dia inona zany ny tiany lahy ho ataoko Zao ihany lesy efa nilazaiko an'lahy dia zao tsy maintsy miditra ao amin'ny fikambanan'jolahy misy anay lahy dia ho afaka tsy elo zany fahorian'ny lahy rehetrarehetra zany. Dia ahoana re zany za vely tia Roze dia hanao asan'jolahy. Manjary hanana ny olona alahelo ka ny alahelom-baoka zany no velomako. Tena tsy mety zany ko. Tsy azo alefa lavitra be ohatr'izany ny saina albaina zay mahasoa ny tena ihany aloha jerena. Tsika nge tsy mangalatra fa tsy ny an'ny tanan-karena ihany zareo ireny ihany no namboly antsika. Ny fidiny daholo ny tany satria zareo manambola be. Tsika tompo-tany indray miafiafy. Zay nge tia mampikatona ny garazina dadatoy ny tsy mba zazy. Ny fidiny ny mpanambola ny tany dia lasa tsy anasy tsika izao. Tena mahay mandresy lahatra lesy lahy ity Roze ka rehefa nandinika sy namakafaka dia tapa-kevitra fa hiditra amin'ny fikambananareo amin'izay. Tsy manan-tsafidy tsony fa tsy maintsy miroso satria tonga amin'ny fitenenana hoe androso maty ray be emotra maty reny be dia tapa-kevitra. Ohatray marina. Tena fanapahan-kevitra tsara ny raisiny lahy satria tady fa tsy afaka andohan'le volany sambolona taty amiko lahy raha vao tsy miditra amin'ny orinasana io. Dia tady dio foana le fa aza metehitra fa tsy nerin'ny tena fa tsisy hanavitra ny lahy zany eo amin'ny fiainana. Zaran'ny olona aza ngely te lasa iran-davy eny zay le hoe androngo anasa ka samy miaro ny rambony tsotapaka. Jereo nge fa raha vao manambola eo lahy dia hitangorona daholo ny sipa dia laza sy tory fitiavana hoe tiako ianao ralante hoe tsy misy atakaliko anao sy ny sisa patati patatay mahay ompitenenana mihitsy lahy zany ka. Aizako lesy fialary dia mandoky erisy. Ka andohary aho eto any amin'ny lehibe anareo hiresaka momba amin'ny fanarahana araka azy tsika.
tonga soeto amin'ny tobon'ny fikambananjolahatsoina hoe demony mena. Tsy de salamalama ny deba zany hoe ny sefo Barabasy ka nahiditra hopitala aloha e. De zany no misolo toerana azy vonjy-maika. Raha mijanona maharitra any moa izy de zany tsy maintsy isolo ny toerany. Izy koa moa somary efa razokonjokony efa dadazily zay ihany e. De arabaina zany le sefo be Roger fa ny sondrom-boninahitra. Efa lasa sefo zany lako. Zay zany velesy de arabany laha hoe sefo Roger zay mba lehibe any jiolako. Marina ihany ngery miteniny laha hoe mivelona amin'ny alahelim-bahoaka tsika kanefa mo tsy mahita asa lesy de voatery manao an'izao asan-jiolahy zao ka inona zany no tokony ataoko sefo Roger? Tsy tokony mba hampiofanina kely ihany ve aloha satria zange mbola tsy ampy traikefa loatra e. Marina voalazana fa tsy maintsy omena formation kely ihany laha amin'ny fomba fiady na de efa hoe nanao miaramila ihany aza. De manomboka rofina azy e. Androany hariva ihany ka satria araka ny fandaram-potoana de raha-pitso ihany disy fanafiana ataotsika. Mission-tsika misy deba be mpanamboly zay ho tafitsika eny Akady Vato. Omeko anareo mendalana eny ihany moa zany ny toromarika sy ny plan rehetrarehetra. Voaray sefo. Fa de miandry zay baiko anao fa ianao moa zany ny sefo. Tsika fa nizotra tsakany sy andava ny fanafiana maly tonga de 20 tapitrisa no azotsika. Ary hitako efa tena hoe nisy fivarana lehibe ny fomba fanafiana fa misy tsinikely ihany na izany aza nefa ohatrany hitako mbola mianana amin'ny fanampahan-kevitra ny sasany amin'isany. Tonga de tifirina le olona fa tsy mianana ohatr'ireny. Efa saika ampandrem-pitandro ny filaminana leranga fa raha lanto ohatrany mianana de nitifiriko ka de izy ny maty iny. Ka nirahonako tamin'ny baso nge izy fa tsy samy tifitra e. Tsy azo atao zany fa tonga de mitifitra raha lanto aza be santimaka zany la. Tonga de tifirina ihany izy fa manjary manimba ny mission-tsika. Marina zany sefo be Roger fa manaraka tsy atao tsony e. Zay. Mbola tsy tena zatra tanteraka satria rehefa manao zavatra amin'ny voalohany moa de somary mikavivi kely ihany. Fa rehefa manao amin'ny manaraka tonga de zatra. Fa na de zany aza ny manahirana ihany zany mamono olo zany ka raha azo atao ihany aloha de raha olana fotsiny izy fa tsy tonga de tifirina. Efa niteny foana fa tsy mety zany. Tonga de tifirina le olona fa tsy mianana be sy be fihetsepo zany. Tady dio fa raha vao misalasala ianao de tsy ho vitanao mihitsy ny mission. Ianao ndray zany mety ho voatifitra ny farany de fa miteny azy zay tsika de anafika orinasa goavana eto Antananarivo ka mila vonona tsara amin'ny fanazarantena satria ohatrany tsara ambona be io toeran'io mila mailomailo tsika araka zany. Tena marina zany sefo be Roger fa araky mitatitra nataon'ny mpitsilo de hoe misy mpitandro filaminana mihitsy nge miambina ny toeran'io e. Ka zay koa ka araky nitatitra ihany de hoe misy vola be tehirizinao eo amin'ny 20 lahy eo no miandry an'io toeran'io ka noho izany mila mailomailo tsika amin'ity fanafiana manaraka ty. Ka mila manomana planina maty paika nge zany raha tia omby tsara e. Marina zany voalazanylazany ralanto ka zao akehitriny zao andao tsika ivoly de andinika amin'ny plan rehetrarehetra anafiana ny YouTube fa tsy azo atao ny manambanimbany ny mpifanandrana amin'ny tena. Zako teto amin'ny polisy-pirenena. Hatramin'izao aloha dia mandeha an-tsakany sy andavany ny asa fa tia indray mitoraka tia ny tena hianjana be ka tia andeha anjolahatsoina hoe demony mena. Teo ihany ny andeha anjolahafa fa tia tena mahery satria tsy vitany hoe mandroba fotsiny fa mamono olona mihitsy. Zany eo ihany fa momba n'ity tokantranoko ity zao ny olana.
mba manambady ihany fa mijaly ra-panambadiana sady mpisotro toka ny mampirafy le vadiko. Tena tsy nampoziko ohatr'izany mihitsy ny toetrany. Mba manam-pahaizana be ihany fa ambany toe-tsaina. Tena nanenina ankehitriny. Zaho koa moa dia lasa saina eto fa andeha hamita an'ity azy ity aloha fa variana mandeha feritreritra fotsiny. Variana indray ny voalazan'ity gazety ity izany. Trano ray indray no voaroban'ny andian-jiolahy Demonimena. Vola 900,000 no voaroba. Ary lehilahy iray no voatifitra ka maty teny eo. Tray. Tena loza izany marina. Manao anjato mihitsy izany reto jiolahy reto. Tena tsy maintsy andraisana fepetra io fikambanan-jiolahy io fa tena fanetry be amin'ny firenena. Amory an'ireo polisy eo ambany fahefako dia andinika momba ny famongorana an'ity fikambanan-jiolahy Demonimena ity. Manajanao komisera Fanjalea? Manajanao inspekteur Hery. Inona ny vaovao? Tsy misy vaovao fa ity vaovao momba ny andian-jiolahy Demonimena ity zao no malaza. Tena manjakanjaka be ry zalahy. Efa lasa natanjaka be ry zalahy ka atahorana raha zao no hitoiko. Ka zany no antony atsokanao inspekteur Hery mba handinika nitetika amongorana ny fikambanan-jiolahy io a? Araky ny hevitra aloha komisera dia tokony anakarama olona sika hitsikilo ny toerana misy an'ireo andian-jiolahy reo. Marina izany voalazanao izany inspekteur satria ny atao amintsika koa ane mino fa misy olona mifandray amin'ireo jiolahy reo e. Ie. Manome andry zareo jiolahy amin'ny vaovao. Izay mahatonga antsika tsy mahomby amin'ny fisamborana an'ireo jiolahy reo. Raha vao misy zavatra atao dia rava daholo satria efa fantatry ireo jiolahy dia meloa daholo ny planina. Tena izay voalazanao izay mihitsy marina komisera Fanjalea. Fa tsy maintsy horesika ny andraikitra. Dia misaotra anao ary inspekteur Hery amin'ny fiaraha-miasa. Dia misaotra aloha zalahy fa tena naomby le fanafiana nataontsika tamin'ny sabotsy. Ny vola be azotsika. Namatsika tsisy ny matina ray aza. Eny be masotsiny loha nohatra naratra teo amin'ny tanany. Ka noho izany dia hanao fetitsika ano any mba hakalazana an'izany fandresena lehibe izany. Amono miresiko soatsika ka afaka mihinana an'izay lanin'ny kibony moa ny fitenenany. Dia ho ataontsika aiza daholo izany ho lanintsika daholo ve izany sakafo be izany sy frozé Ka izay indrindra izay tsy lanintsika dia tehirizinao anaty vata fitehirizanao. Dia mba ataontsika tsako toka isan-kariva sao dia valindresaka fa andao hikarakara ny olanonana io ohatra marina. Saika adiniko fa hitsingirina raha-pitso ny fahadimy taona ny fikambanan-jiolahy Demonimena. Ka inona moa izany fa dia nitady tokoka sendra vata, na nakofa varika sendra rivotra, na niry zaza ka terada. Andao zalahy karakara fa lanonana ty andao Dia arabana zalahy fa nahatratra ny fetin'ny fikamanana. Zava-dehibe tokoa nahatratrarana n'izao fotoana izao satria niseda zavatsarotra vao tonga amin'izao toeran'izao tsika. Teo ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Teo koa nefa ny tsy fahampian'ny fitaovam-piadiana sy ny fiara ary ny toby fonenana. Fa nanao ezaka be aloha sefy rabarabasy sefy rozena nandritran'izay fotoana izay ka mendrika ho dia rainy ny mpitandro ny filaminana aza ohatrany mihanana fotsiny fa tsy misambotra atsikako. Ka izay le traikevy manana sefy be maromaro tsika miaro antsika ao amin'ny polisy ao. Mena vola fotsiny dalahy dia mandeha ho azy ny zavadretra. Any olana dia zao ohatra ny efa andeha hisotro ronono isefo atsoatsy ka izay zao nohatra ny blema amintsika satria
Eniko fa ohatrany hoe vehivavy hono ny solony ihany a. Zany ve chef Roger? Eno a. Zay marina aloha ny olana fa satria matetika manahirana mifanaraka amin'ny vehivavy satria ny endry zareo rehefa asa dia asa. Ka zay mihitsy ko. Fa mahita hevitra eny foana tsika chef. Aleo aloha zany hoany fa tsika marina tsy maintsy mahita hevitra eny foana satria ny vola misy ko. Miaina matanjaka. Ka andoaka laza n'ity fetitsika ity ary. Soa amin'izay ny sakafo efa nona ry zalahy. Dia mahazo tomana daoly e. Dia afaka mihinana zay tany ny kibonozy ny fitenenana e. Marina zany. Zay te sotro zava-pisotro fanalana etaeta sy zava-pisotro mahamamy dia misotro. Fa ataovy amin'ny atony ny farapitotsika mbola hiasa mafy. Zay va dia mirary anareo azo tomana daoly e. Tena mbola tsy nisy fety ohatrany ty hatramin'izay teto amin'ny tompo ka zay va dia mahazo tomana daoly tsika e. Ankoatran'izay dia tsy adinika io dada velom-potaiza miaro antsika amin'ny loza mety hitranga e. Tonga manatrika eto izy ka aleo ometsika tehaka amin'ny revitrevitra e. Fa hatramin'izay nidirako tato amin'ny fikambanan'izy io lahy dia momena izay aloha hitako mitombo andro manalina ny vola eo am-pelantanako e. Raha so zany azo no andeha hanorina an'le orinasa fikojakojana fiarako ity dia efa mahasokatra satria efa ampy ny volako fa tsy anaka an'izany mihitsy nefa chef be Roger fa dia ho lasa fahavaliny ka dia ho ataony aza lamba avy eo. Tsy milamba nefa aloha ny tsaiko satria miaina amin'ny alahelo-bahoaka e. Tsy vitany hoe mandroba ny fananan'olona fotsiny fa mbola mandatsaka ain'olona ihany koa. Ararotiko rangahy zao fotoana izao mba andresena lahatra ny chef be mba hiova fo amin'izay ary ho lasa olom-baovao a. Zay fa nilazaiko tamin'ilazay chef be ny faniriko e. Tokony mba hiova olom-baovao amin'izay tsika satria ny taona koa efa vaovao. Anangana orinasa tsika dia mba afaka hiasa ireo tsy manana asa. Inona ity ty lazainy laranato a. Ela avy mitapy samy vadika toto e. Efa hoe tsy mahavelona tsika izany satria tsika efa zatra mandray sosy be ary tadidio fa raha anangana orinasa lahy dia tsy maintsy andoha volam-panjakana. Zareo nefa tsy mba manome fanampiana na manome asa akory. Ny banky aza angely ty tsy mety mampisambola ny lahy. Io ary zao tataovan'ny 200 amin'ny TVA eny amin'ny banky any. Ka zay le voalaza amin'ny baiboly hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy e. Tsika aza nge fananoty nangalatra namon'olona. Dia tonga amin'izay nge amin'ny fotoana hibebahana satria araka ny voalaza ny soratra masina any dia hoe tsy ho avy amin'ny olo-marina ny tompo fa amin'ny mpanota izay mibebaka. Okaletsy zay fa ohatry mitady ho resy lahatra amin'izany toritenin'ny lahy zany aka. Ary elange zany tokony ho pastera mihitsy ny asan'ny lahy. Fa ninona aloha lazainy lahy. Zaly ty dia tsy hiova hevitra zany fa tsy maintsy hanao jiolahy mandra-pafatoka. Ary tadidio fa zay mivadika amintsika ireo dia ahita loza. Ka naiza alehanareo dia ho atao azalahy mba avononao faty mihitsy. Tena mailo lahy rahalanty fa tsy misangy chef be sy ny tariny reto fa ataony reto azalahy mba raha vo hivadika io. Kanefa aloha na izany na tsy izany tsy maintsy handray fanapahan-kevitra ainy antsoatsiny. Araka ny tatitra natao mpitsikilo dia androany no hanafika tranombarotra raha eto Andrenivohitra ry zareo jiolahy amin'ny fikambanan'ny jiolahy Demonimena. Tsy maintsy handray fanapahan-kevitra amin'ny mpitandro filaminana amin'ny famongorana an'ity Demonimena ity fa tena fanetry be amin'ny firenena mihitsy. Dia iantso any inspekteur ery aloha mba handinika amin'ny fisamborana ny zalahy ireo. Manajanao komisera Fanjaliana. Salama inspekteur. Nampiantso anao inspekteur fa misy vaovao indray momba ny Demonimena. Nanafika tranombarotra iray hono zalahy androany ka mila miomana isika. Mila polisy kinga sy maty ihany raha te hisambotra an'ireto jiolahy reto. Varay komisera fa zao ankehitriny izao ihany dia amory amin'ny zalahy.
samy afa-po tamin'ny fetomaly dolo tsika sady zany e tokony andeha anafika tsika anio aleo emitrarapisy ny fanafiana satria tsika reraka tamin'le fetomaly ka de samy makaina dolo zany e. Tena hevitra tsara zany sady mba misy eritretana amin'izay tokony atao e. Na hoe mbola hijanona amin'ity fikambanan'Andriolahy ty na ahoana. Manodolo ny fitaovana rehetra fa nafika banky tsika androany tsy misy atahorantsika fa efa maty-paika dolo ny tetika rehetra. Mila vonona tsara fotsiny sy mba kingitsika eo am-panatanterana ny raha ka ndao zalahy tonga de afanao nyvamomadeny zao ndao zany olo tiry le balita aleo io mana fa tsy maintsy miasa foana ny olombelona mba azahoana sakafo sazy isanandro. Zay le moa le tenin'ny soratra masina hoe ny atsembohan'ny tavanao ny nananao. Ny olombelona raha teo koa moa fa voaozina tsy maintsy tsemboka voaminana. Eny fa na de hoe jiolampandroba sy mpamon'olona aza no asa tao. Efa ifarana tsy hoely zao asa ratsy ataoko amin'ny mpiarabelona zao fa iova olom-baovao atsoatsy ary anonotra n'izay ratsy vitako teto tany. Zaho koa moa dia lasa eritreritra be toery. Iny CFB fa ho avy etoko. Fa iny ty mahalasa saina be amin'ny larana fa loro zanareo midororo fotsiny nefa ny fotoana mandeha be. Io be santimako ihany nge mahavoanareo e. Ny vola miditra ihany eritreretina fa aza mandefa saina be zany. Fantatrao ke ny eritreretin'ny lafa tady dio fa tsy misy anome an'ny lazany fotsiny fa tsy maintsy miasa ala voaminany. Sa mbola mieritreritra n'le sipa ihany la io ka? Marina aloha voalazanao CFB fa mba misy zavatra mba mampiasa saina fotsiny. Ay kangaka ianary fa mandeha be ny fotoana e. Tady dio lafa ny tanjona de hoe tsy maintsy mahomby amin'ity fanafiany ity de azo vola be avy eo. Zay ihany fa aza be santimaka zany letsy a. Andao anangy am'izay fa talemy sao de ity ny fitaovam-piadiana fa adokavo amin'ity androany ity a. Ty le trano fitehirizam-bola ho tafiatsika tsy maintsy atao zay alavan'ireo miaramila mpiambondreo. I Fensy Balita manafika an'le goavambe de rija mandavo an'le rola kelikely angalisa fa mandeha fotoana e lasa. Inona hoe ty lazainareo maivan'ireo zinareo tsy azo tonga eny manamaivana amin'ny fanandrina amin'ny teny zany fa matoizy miambony de fa tsara ofany. Marina zany voalazan-dralanto zany zalahy elona isan-tsara zany a. Pararoto fa mandeha ty ny fotoana. Miandranareo eto zay maiza mijokojoko tsara sao de kobon'le rony a. Tena lavany zalany anankiroa fa anankiray goavambe sisa mbola miseho matanjaka be. Aleo ataoko ny fanaovana azy fa mandany fotoana. Zinony Allah zany ko tatazo e. Zay fa resiny zalahy ihany le goavambe. So ihany fa nisy andralany fa raha zany de sahirana teo a. Daso aleo savaina atao posin'le mpiamondre tonga kle. Saika tieny ary aleo aloha tonga de afatotra zalahy de asiana vovotamba amin'ny vavany. Zay mihitsy letsy ela loatra zany fa aleo tonga de tsy niromoma amin'ity fanafody fapatoriny ty raga. Zay tsy tafafoy ohatsiny leo raha tsy afaka adiny roa mahery. Ny vola be am'izay feo pelatana tsika. Zay zalahy fa vovahako ny varavarana angiakanga an'lisany fa mandeha fotoana e. Ohatrany marina tena tsy misy lakilian'ity vata fitehirizam-bola ty nge. Inona anao tao se frozia ka tsy maintsy atao zay fomba mahana n'ity vato ty fa raha zany tsika tsy azo vola e. Naso aleo tonga de tifiriko amin'ity basy ty neto amin'ny vavany de tsy maintsy mivoy io. Oay marina iny fa mivoly kofra tena mahay rangaha ty CFB ty. Sokafy am'izay zalahy. Oatray vola be marina. Aingan'laisany samy mameno ny sakosiny avy fa manderiky fotoana iakalitsany. Ty le hoe tately hafa drakotra. Aingany ary andao am'izay tsoka fa nahazo vola be tsika.
mino afa efa ho avy zay ny polisy satria andrean'le pobasy ny telo iny jaloha de tsy maintsy ho avy fanjakanga laisany. Ary za voalazanao zany se fa sady mety nisy olona tamin'ny manodidina nge nandrean'le pobasy to dia nampandre mpitandro filaminany. Marina mihitsy zany anjakanga nalitiro todo sy ritra fa tsy mety afa-po mihitsy ry zalava mbola mandroaka vola ihany anga laisany. Hoay marina mizay ny fahavy ny mpitandro filaminana fa zany maneny zany ny anjo marako tena ela loatra sika vangany todo sy ritra ny ela loatra teo ampakanan'le volako zay ny nataraiky atsika teo efa koa moa tsika efa andrasa mpitandro ny filaminana fotsiny ka zara ny jalaza nge zany misy fotoana rarotona isam-bolana tsika zany. Inona tsy moa zany no azo atao fa aleo mandositra sady mitifitra miary tena marina lesy zany fa araky ny hevitra dia asiana bomba azo bakiona dia apoka rehefa tafavoaka sika dia voarina amin'iny zala polisy dia tsika andeha hitsoka amin'izany. Tena tsara zany ralato zay nge ny tsy avozako any laty banine tsy maintsy mampiasa adory rehefa tradozotra an'izao tena nama ny tanjona dia tsy maintsy tafavoaka ny zavatra tao mazava aleo tanterahana aingana ary banina anjakaingantsika ary. Efa voadidina mpitandro ny filaminana nareo ka amin'ny lavirefina mitolora vatana dia tsy ataony ininy nareo manisa folo zay fa raha tapitra zay dia miala tsiny fa voatery tifitra isa roa telo tojotonga dia misy varavarana atao mbadika ato fa atsika mitsoka moramora zala polisy raha teo koa moa tsy dia betsaka fa zay mbola ho avy anatevin-jarana ny tsy fantatra tena hevitra tsara zany ralanto ampandreneso amin'ny telefony benay vao amadika ny fiara tambadika ato fa tsika rola malitivitra ny jala milohan'ny androsiratsika efa tapitra nisa fampitandremana tsy mbola nisan'ny tolo-batana ihany ka mamme baiko a tonga dia hitifitra manisa telo isa roa telo zay marina komisera efa ela loatra ny fampitandremana ataotsika inona ianareo tantazo tena mitifitra zareo fa mitandrema daoly zay fa mitsaratra mitifitra fa aleo koa mba anjaratsika amin'izay sanjoary ny valikavatra korangapy koa iny koa iny fa nisy anankiray voatifitra tamin'ny fian'le polisy dia mifandrombaka mibata an'le polisy naratra zareo aleo tsika dia tonga dia hitsoka amin'izay sy frozay andao ange araroto ny fotoana fa efa miandro anaty vamodola ry zalana matsika ndao ange reny ny fiara fa miandro atsika angany andrasolo fa ohatra misy polisy ray nahita nge tsika miazakazaka ty mitady tifitra izy zany fa aleo tonga dia troako amin'ity kibay ty elala iny fa mipitika mibasy teny tanany tonga dia atao adotra zao fa manderaka amin'ny fotoana ino atataso inko mitaka mafy tena zay fa lafo andao hitsoka amin'izay tsika ro lava miandro eo anaty fiara zala aleo tonga dia potseriko amin'izay ty botomoko kely menamena manapoaka ny vansy ty say veloma misary zala mivama fa maika irivaka sika angaka ialisany ohatray marina tena napoaka an'ireo jiola tamin'ny bomba amin'ny banky dia lasa zareo nitsoka tena fetsy rasy reto jiola reto atao samy balala mainandro ka raha tsy azo an'io dia ho azoko rapiso dia inona moa zany fa dia atsona mpamonjy ahitrano sy ny mpamonjy vona hamonjy an'reto namatsika izay naratro reto vaina aloha zany drala fa tsy maty foamalaina da afa voaka somatsara tamin'le mission goavantsika eny dia misaotratsika rehetra zany vita somatsara iny ny asa noho izany dia tokony hanao fety be ndray tsika sady zany chef bureau zay marina zany ka tsy isy olana fa ny vola misy ny aina matanjaka dia amin'ny herinandro indray isy asa ataotsika ka aza matahotra fa tsy maintsy tafavoaka somatsara foany zany ange dia midika fa mbola tahin'Andriamanitra foany tsika na dia jolazy zay na Andriamanitra aza nge tsy manampy an'izay tsy manampy ny tenany zay ny momba n'iny resaka iny fa aleo aloha ikarakara ny fetintsika amin'izay tsika fa mandeha amin'ny fotoana marina zany voalazany chef bureau zay zany fa andao ikarakara zala ndao are
aleo aloha maka an'ity gazety mivoaka androany ity indray. Tena tsy misy afa-tsy ny vaovao any Andianjolahy Demony Mena ny vaovao misongadina ato. Toa ohatra mitaza-potsiny ny Andianjolahy Demony Mena ny polisy. Manao ezaka iandry zareo fa tsy mahomby, ka manjaka tanteraka ireo jiolahy. Voka ny vola be amina tapitrisa maromaro no voaroba, ary polisy iray ny maty voatifitra ary 3 ny naratra mafy. Tena marina aloha voalazany gazety. Asa na mahavehivavy angamba dia tsy ampitraikefa loatra sa ahoana? Iezaka farany fa raha tsy mahomby amin'ny famongorana an'io Andianjolahy io dia ametra-pialana amin'ny maha-polisy aho. Zaho koa moa dia variana mieritreritra fa aleo aloha anao an'ity azy ity amin'izay. Lazaiko taminareo zalahy dia hanafika tokantrano iray mpanefoefetsy akadindramamitsika. Dikan'izany dia manodolo ny fitaovana rehetra, basy ny sisa. Efa naingitsika afaka fotoana vitsy dia efa mioana. Efa vonona CFP fa miandry izay baikinao fotsiny izay dia raikitro zao Tena tsara zany fa lehilahy vonona iasaka. Veloma miaro ny vamma fa naingitsika zao e. Voara CFP, aleva sovera. Araka ny voalazany najoro pitsikilo dia amin'ilay trano be miloko rino tafitsika. Tsy mitsitsitsy fa izay manelingelina dia tonga dia ajedaka. Ny tanjona dia ny mission tsy maintsy vita ihany. Ahoana, mazava sa tsy mazava? Mazava sefa. Izay mihitsy ka. Kanefa kosa na izany na tsy izany tsy tokony hamono olona amin'ny tsy amin'ny antony. Raha mbola azo ota ihany raha tsy efa hoe sendra ny tsy azo anoarana. Io lefa nilazaiko anareo foana hoe aza be santimaka loatra aho fa tsy mahatafita nge zany. Rehefa asa dia asa tia. Ny vola be azo ihany eritreretina dia izay ihany. Ka tsika nefa mba nanam-bola be ihany dia mba tokony hanofitserana ihany CFP. Izay mahazo maimaimpona ozy ny fitenenana dia tokony hanome maimaimpona ihany koa. Zaza resahany lany zany fanadiova-tsaina zany fa tsy ahodina ny saiko mihitsy alahy na hitoko vy na hitoko vanana e. Tokony hanao mopera lahy fa tsy jolahy. Ary tadidiova raha tsy tato amin'ny Andianjolahy Demony Mena angeliny tsy tafita ohatr'izao lahy. Aza rehefa lavitra ny saina arbaina. Aza manao tsinitsinina ny vina hitany lahy. Zay ny teniko amin'lahy. Voara sefa. Fa aloha hijanona ny momba an'iny fa efa manakaiky an'ilay trano tafiana any tsika ka tsy tokony hitabataba tsony. Eny marina tokoa aloha zany fa omany amin'izay ary ny fitaovam-piadiana fa nafika tsika. Zao zalahy ny sasany mananika ny tamboho dia mamono vavady dia avy eo zay mety savy hatrany. Zay. Moramora ihany aloha no nananika an'ilay tamboho satria nisy an'ireto fitaovana manokana reto e. Zay zay dia tafiditra tato tanàna. Ary aloha tsokotsokoana moramora ny mpiambina. Zaho kosa aloha tsy hamono olona izany tsony fa tonga dia hodaroako amin'ny tiako-baika iny aloha dia ho fatorako ny tanany ahafahana misava ny lakile any am-posiny. Eny alahy! Zay! Ary anahy sokaroana amin'izay lakile. Zay fa azoko ny lakile amin'ny vavahady amoahana ny CFP Roger sy ny tariny. Voy amin'reto lakile reto amin'izay ohatrany io fa tsy maintsy mivoy io e. Eo ary andrama aloha. Aloha andramana ny telo ny anankiray. Ray maro, tsy mbola mivoy ihany koa. Ao amin'ity faharoa ity. Fa ny telony kosa tonga dia mivoy. Zay fa mivoy ihany marina. Ka andao amin'izay ary hiditra endao. Oay, tena hitan'ilay bandy kely iny nidirantsika dia niantso vonjeo izy. Ny dadany nampandrem-pitandro filaminana ihany. Tena tsy sahako ny tifitra ny tena mba marina mafy. Hatray le asa. Io indray le mianana ohatry ny diana. Lozanareo midororo fotsiny. Fa ahoana ny fotoana dia nitirina le bandy kely teo rahalanta. Zao efa nampandreny polisy ny dadany. Ahoana zany tena miala tsiny fa tsy sahako mitifitra an'le zahany kely tsy manatsiny iny. Rehefa zany le ty dia iny an'lahy. Dia iny tontotontsy. Zany tonfandrona. Tena tsy napoziko marina. Tena mbola niantsonjo any le boikely sady nampanaino alarma. Tonga dia tifiriko le bandy kely rehefa zanika. Iny an'lahy. Iny fa voky amin'ny kibony.
tsara ho an'le ry zay fa miseho milay loatra ka. Tena tsy rariny kosa zao ataony lazao ka. Inona e? Tsy mana tsiny angeo bandy kely ny firila io e. Tena tsy vaniny ala ro zay jereo fa mipotsaka any sinainy. Tena mampalahelo ty. Akombony ny vavany lafa voasazy ala ary gadra rehefa tonga any amin'ny toby. Tsy miraharaha zany afa zay mitranga any de mitranga. Raha varatry nareo zako vato be azo andizany. Mandiny lafa inena iny tso fanjony. Zany kosa ve de mbarariny. Anona Ieniko ny ala valiny de ieniko ny fanampiny. Tena tsy naposy iny. Iny le tena ala zany Tena voko ieniko ny valiny. Io zala samboly fa banty pamady samboly lesana iny angela. Tena tonga amin'ny tsitsoro-mamby isarahany ty. Tsy atohatra an'reto maro be reto fa ty anankiray misosososo ty tonga de ho prako amiko bay. Eny ala de aloha itsoka no ieniko ny ala tatazo. Iny zalafa nitsaka iny samboly lesa aza vela fa tsy maintsy ala itsika babo iny na maty aza tsy manina fa mpamadika. Le ry ihany tsy nampahombo fanafetsika. Tonga de kilo zay. Tsisy anakio azo ny la zany aho zany kory tatazo Araka ny voalazany azo tariby teo de ato amin'ity trano ty nisy ny fanafiana ataon'ireo jiolahy temonena. Ohatra marina to misy fampifirana ao an-trano zany. Ny tompotrano sy ny jiolahy no mifampitifitra. Io aloha hitazana fotsiny an'izay mitranga. Aloha itsoka amin'izay fa tsy atohatra an'reto ahy ary ambanako mibasy ty mpamily ty de tsy maintsy anaiky an'izay bakioko azy le ry. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa nanakiara ty amiko amin'le sofira. Nilaza izy fa leo mididy jadony rosy ka hitsotra amin'izay. Nambara inga sofira tamiko fa ny vetaveta inga rosy io ny fombadiny ka amaly faty izy. Zalafa tsy maintsy azontsika le zalahy mianan-kendriny araka ny voalaza mipitsikily de nizotra any etsiny aminy lalana makany Tomasina anina lean'le ry. Tsy maintsy tratratsika satria vamy mangam-pandeha ty etitsika ty. Anisany alevaso Reny fa mifanenjika amin'ny fiarakodia zareo. Le mitsoka voalohany zany angamba ny tompotrano fa ny mpamenjika avy ato aoriana ny jiolahy. Aleo arahana moramora avy ato aoriana amin'izay. Velomy fiara inspektera. Aleo anaraka an'ireny avy ato aoriana tsika mba ahafantarana marina. Tena marina zany komisera. Andao arahana mba ahafantarana ny tena zava-misy. Izao koa no fotoana tsara rarotina mba ahafantarana reto jiolahy reto hoe iza marina ry zalahy reto Loza marina. Tena fa reo aorianantsika reo sady nge mpanenjika. Tsika koa motratra ny amboty azy teo mahazoko. Zalahy koa sady mbola manana fiarako dia aingam-pandeka. Mora amin'ny fotsiny nanenjika tsika. Hitanareo fa tsy maintsy tratratsika ireny. Itsomavo lesy ny vamy mafaora lafako amin'ity basy marovavy ty ry zalahy mianak an'izany samy an'lahy Zala zany fa leo mba hamaly tifitra ihany koa tandreny fa nitifitra koa zala zany tonga de nikodiala amin'ny fiara ty tifirina laso oay loza tena voatifitra zala mpony eo marina de eto dao no fitaovam-piadiana de ndao hitsoka amin'ny rialy itsika ro lahy angany ianao
tandremo falintsokrilery tena nivadika koa ihany lasa nanampy andralaniko reny faliditra ao anaty ala ao zalahy anjakaingana lesy fa sao dia tsy tratra otrony any anjakaingana lesana misy tamo mbola tsy vita rehefa aleo tsika hiafina ao anatiny eo ry andra teto mihitsy ry zalana mitsofoka mbola reny ny be tongony reny ilalanty ihany zao no narahana fa tsy maintsy tratra atsika reny hitan'ny lisany tramindroy mino aho fa miafinao zalahy mivamolamolo nareo dia tsy ataonay nininne manisa folo isa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tonga de folo amizay zalahy anjara tsika ray no tifita reny manisa telo isa 2 3 tena tsy napoziko raha lantosyandry mahavita zao ka azako bandinina ny maty ary efatra maratra zany sisa miaraka amiko fa ny folo efa nitsokan-darana tena enjany ty nafana dia nafana tokoa le fandonina teo amin'ny rotota teo iny araka ny voalazan'ireo jiolatratrababy dia ry zareo samby jiolary eo amin'ny fampitifitra ireo asana mety nisy tsy fanarana teo amin'ny fizarana ny arabola mino aho fa io manome baiko le roger lehibe ny jiolahy ary aleo tafiana amin'izay manao faribola antsika inspekteur era avy atao akavia mibrigade solova avy atao kavanana za eto ampovoany miaraka amin'ny agent vitsivitsy andao ary ohatra marina zareo polisy reto magnafika reto tary amin'ny komisera fanjay tsy maka izy eo fa zay vehivavy dia ho afaka ho azy eo polisy mitolo-batany nareo dia tsy ataonay nininona nofo zay hitolo-batany zany fa zanony anareo ampifianao zalahy le maso mitifikelisany tena voany komisera aza vela raha tsy rafa fikamananjolady demonimeny veloma tena vo marina inspekteur mandriam-piadanana ianao inspekteur fa tsy ataoko verimainy zao raha latsaka zao tena mahery reto andianjola reto lafy daholo miaramilako sarery sisa velona anohatra hatrany farany enona nareo iny fa navoray aleo hitifitra ihany loha tena losa fa lany ny bala marina tsy maintsy ho azo baby ihany kanefa hiady hatrany farany iny misy anankiray mirosoroso be iny aleo tonga dia torahako amin'ity basy ty ny lohany inona ny iray ty indray tonga dia tsy maintsy ome kontak inona tory am'izao izy tory am'izao io komisera vehivavy io zalahy vehivavy ray ranga dia saika tsy lavinareo so ihany fa nivelesiko tamiko bainy lohany fa ratsany dia lavony teo dolo tsika ka zao efa mandroso alina ny andro ka raha pitso maraina dia ataotsika takalinainy ty komisera vavy ty ary mino aho fefa lasa nitsoka ry ralantosiandrika atao amin'ity trano ty ihany tsika anao tory dia mifandimbidimbry miambony tsika zay zalany tory marika mahafesatra be ny lohako zay vao tadidiko fa tratra babon'ireo jiolahy elany elaka amin'ny polisy sambotra indray dia voasambotra ny jiolahy ahoana ary ny fomba ahafahako hitsoka eto ampelantanan'ireto jiolahy reto apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra fa izy mandamina ny zavatra rehetra efa ny folo raha matoa komisera fanja zany otsonao sefo be roze lehibe ny fikambananjolahy demonimena dia efa aly mahafantatra anao ny tenako eny mialatsiny raha fomba ohatr'izao ny fankalalantsika dia hatramin'izao aloha
dia mbola tsy nisy mpitana amin'ny filaminana naharavan'izany hoe demonimeny izany mihitsy. Ndray ve ka tsara tarehy mahafatofato ohatr'izao ty komisera Fantsy ndre ao aloha mba safoko kely nitarehanao malamalama izany. Ao moa mba hitany fa aza mikasikasika e, tanana miosin-draha iny sy ho ela dia tsy maintsy ho voasambotra amin'ny polisy ianao ry tsy ho lahy tsy mahataho-tody ty a. Mivelona amin'ny alahelon'olona fotsiny fanetry be amin'ny firenena. Akombolo ny vavateny e, iny an'ity ay le tsy vaniny ty samy misy ka anenenanao zao atsoatsy a. ny tokony hoeritreretinao zao dia ny koranantsika rehefa avy eo sady efa ela nge izay tsy nirahako tamin'ny vehivavy zay fa dia ahafana tokoa ny lanonana zany ane ka tsisy e nofy ane zany tsy nisola ohatra anao zao mihitsy niaraka amiko ka ho hitatsika eo ihany zany eny fa mbola reraka be moa zany no reny zava-mitrangy reny ka iala sasatra kely aloha fa rehefa avy eo zany zay zalahy ataovy tsara ambony komisera fa atoro kely aloha afaka adindray a dia mba foazy kely fa ilanonana izay e. Ary andao amin'izay tsika ro lahy navitra an'ilay komisera azony zalababo. Iesaka aloha tsika tsisy ny raha latsaka. Ndaso fa ho jokojoko moramora ty mpiambony eto ivelany ty dia ho velesina amin'ity kipaity. Ellelah! Toran'iny. Ary aloha niditra otrano amin'izay hamonjy an'ilay polisy vavy iny. Tonga dia ho torako amin'ity kipaity ny lohan'ity mpiambana anankiray ty. Zeko ny alatatazo! Ohatray marina, tena nisan'ny toraka tamin'ny kipainy lohan'ilay mpiambana. Namana sa fahavalo mivadika. Na iza dia Andriamanitra no isaorana. Ary izy reto ro lahy manao saritava mainty reto. Ataonareo iny ny antsena taninareo iny? Mandeha ny fotoana fenepandosirantsika amin'ny fanazavy e. So dia mifotampoka mantsy ireo jolahy ka ho lasa babon'ireo jolahy eto indraitsika. Misaotra nareo aloha nanavitra. Fa iza marina aloha nareo manao saritava ohatran'izao. To tsy hanaraka anareo fa sao dia namandreo jolahy nareo ka. Efa manomboka amin'ny fo ireo jolahy fa andao hitsoka aingana komisera Rabary sy ny fanjaliana. Ohatray marina, fa ahoana nafantaranao ny anarako? Andao hitsoka aingana aloha fenepandosiranao alazaiko anao marina. Andao ary. Nataitra tamin'ilay kotaba teo marina. Aleo hitsangana roka. Ohatray tena lasa nitsoko komisera. Mena fa le rahalangitra sy andray zao nanavitra azy tato. Mofaza dolo zalafa lasa nandositra amin'ny baba. Mandolo ny fitaovam-piadiana. Mijery fanao aposta sisa. Mbola tsy rasa lavitra reny fa niakainga antsika e. Mila mitady toerana tsara sika ohatra mivady be na avody azy dia eo no andrasana amin'izay dia vao mipotra ry zareo tonga dia tifirina avy hatrany a. Tena izay marina. Efa manana traikefa ianao izany ka. Ianao koa moa dia mandoky eriko. Zany ny anarana tany amin'ny fohy be fiofanana ho polisiko. Ayaka ina azy lafa tsy maintsy ho azo sika reny e. Na rava dolo ny tetikatiko no le zalahy iny. Namana nefa dia mamadika lery. Raha tsy nisy any efa lery tsy tafita ohatr'izao. Tonga dia tifiro fatra raha vao hitanareo azay ny baiko meko. Etsy amin'ny ridongo tany retsika miandry an zareo e. Tonga dia homano ny basy. Samy mandray ny toerana tokony misy azy. Za eo ampovoany a, nareo rolany amin'ny sisiny afisy havanana. Sady mbola manana fotoana himanana tsara angesika. Raha izany donihana aloha dia tsy naman'ireo jolahy izy roalahy reto e. Mety polisy miafina tonga hanavitra angamba. Na izany naty izany izy aloha dia mpahavitra teo ampelantanan'ireo jolahy fotsiny a. Fantatra tsy ho ela ihany ny momba an'ireto roalahy reto. Miomana amin'izay fefakaiky ngery zareo zany e. Manisa telo adidivitra ty. Isa roa telo.
Tandremo, tena mamely tampoka zala zany a. Miafinao ambady todongo tany olo zareo. Tiro am'zay kea, manisa ty aloha isa, roa, telo le maso. Oay marina, tena voatifotry ny tsy mahataotody ny namako ihany. Voatifotra teo amin'ny fony izy. Ataoko tsy ho vita mora kosa zao fa mahalifaty ahy. Mampalahelo tokoa kanefa tsy afaka makaiza fa zao moa no anjarako. Tsy maintsy miady fa mifahavalo efa manakaiky raha tsy zany dia maty eto koa tsika. Marina voalazanao e. Mahalifaty ahy. Ino ny ianareo e? Ino koa ny ianareo? Tena voatifotro Roger marina. Tena ila mitoratorana tika na vomasinangatra. Tena lavo le Roger lehibe ny Zola dia momena. Reo Zola sisa velona lasa nitsokan-daharana. Dia maty tokoa Roger namako izay nanavitra tamin'ny fahantrana kanefa dia voatery mifampitifitra tamiko no tsy fitofikevitra nefa moa izay le antsoina hoe androngo anasaka samy miaro ny rambony tsy ho tambaka. Raha ho faty aho matesa ravana ary raha maty ravana matesa ny omby ao ambala. Maria mpiadanana resy fa tsy adiniko mandrakizay zao. Azo mena tsiny fa fiarovan-tena aratrariny aho. Veloma leso Roger. Arina malaseritsiritra be anao eo. Raha marina nefa dia tokony ho faly ianao satria mbola velonaina soma tsara. Fonga kosa angamba fotoana nalanao ny saritavanao amin'izay. Azafady indrindra. Nga amin'izay tokoa ny fotoana hahafantarana ny tena marina ka aleo esoriko ty saritavy ty. Ohatra marina. Masoko fe mandrorosa zany manofo sa olona mitovy. Efa misy fotoana nahitako anao. Zay vao tadidiko. Fa tsy ianao ve le antsoina hoe Ralanto? Le mekanisien teny Tsimbazaza raha tsy diso ah? Za indrindra ty komisera Rabary sy ny fanjaliana. Saingy tsy Ralanto tamin'ireny fotoana ireny fa i Ralanto Zola ny eto anilanao dia azafady fa tsy manapaka ny teninao ah. Fa ahoana tokoa aloha nahatonga anao nanao an'izao asan-jiolahy zao? Ahoana raha manao an'le asanao iny ihany? Ho lava ny tantarako raha ho tantarako anao daholo fa toy izao izy raha fitinana fohifohy. Mampalahelo izany tantaranao izany sady mahavariana. Ary inona ny antony nampifanolana anareo rola tao amin'ny fikambanan-Zola io? Tamin'ny fanafiana farany teo no tereny Roger nitifitra tovolahy kely kanefa nandamy baiko iny. Nisafoaka ny atezerana izy ka nifiry le tovolahy kely ka maty. Hezitra mafy ary nahitany izany dia raikitra ny adinay rola ka nararotiko ny toe-javatra na andosirana ny andrian-Zola dia momena. Tena mahatoritory fo izany tantaranao izany. Tena mampalahelo le tovolahy kely kanefa moa atao ahoana fa izay ny zavanitranga. Dia zao hitanao Zola zao sisa. Raha tokony izy dia tokony ho tsaraina amin'ny raha tsy vitako ka apetraka aminao amin'ny mampitandro filaminana anao ny fanapahan-kevitra. Ahoana no hoe zao sisa? Tovolahy mirijarijà be sady be herim-po no mahery fohatra anao zao. Zava-dehibe dia hoe nanao jiolahy ianao kanefa niova fo. Rehefa natsapa ny adosoana vita ny olombelona dia izay ny zava-dehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Tsy anjarako ny tsaranao e. Ianao aza no tokony isaorana fa raha tsisy anao dia tsy ho rava velively ny fikambanan-jiolahy demonmena iny. Sika sainao sisa velona ka aleo hijanona ho tsy ambaratelo izao zavatra mitranga izao. Fa raha tsy mahadiso, ahoana moa izany nahatonga anao lasa pôlisy e? Rehefa navita amin'ny fianarako momba ny lalàna teny amin'ny ambaratonga ambony aho dia nitady asa fa tsy nahita mihitsy. Dia naleoko nanao pôlisy. Tamin'ny voalohany tsy dia azoazoko ihany le asa. Rehefa ela ny ela dia zatra ihany ka lasa tiako indray aza. Mazava ho azy nge izany satria ny dadanao tokoa moa pôlisy raha teo ka ianao izany nandimby azy. Mbola tadidinao ihany ireny zavatra notantaraiko taminao taloha ireny e. Mbola tadidiko ireny ka. Nieritreritranao foana nge hatramin'izay ary nisy fotoana za nitady anao fa tsy nahita.
Rehefa hariva moa ny andro dia mahatsiaro an'ireny fiarahana taminao reny ka ny fahatsiarovana an'izany dia toy ny lefim-pona androbaka ny fokokely fiandratra ary fanja. Za koa aza mba nisy fotoana nitady anao fa tsy nahitanao aho. Dia tsy nieritreritra firy-tsony aho e. Hoy aho hoe mety efa lasa nanambady angamba ianao. Za koa moa lasa niofanao polisy tao aorianan'izay. Fa aleo zany loha ijanonany fa mba ahoana zany zao no tokony ataontsika e. Ny andro ty efa alina. Tsika roa rerina ety anaty ala ty. So ihany aza fa dia volana ny andro ka nanome tara-bolamena ny tarany. Mangina tanteraka ny voary manontolo. Ary efa lasa poeta nge ianao zany. Aiza indray fa ianao koa tsy dia mampiomehy ioka. Ny zava-misy eo amin'ny fiainana no mahatonga ny olona ho lasa poety sy fidiny araka ny hevitra. Mangina tokoa fa ny feon'angelikary sy ny feon'ala sisa ny reny. Ka ararotiko ny fotoana ka ho tsingy ve milaza aminao fa mbola mitepy fitiavana aminao foana ny foko ka ohatra manofy amin'izao tsika mifankahita izao. Misy ery hafahafa tsy hay toaina manosika miananao fa azo mena tsy ny ary fanjava avy aloha anoroka anao a. Etsoroako kely ianao ry fanjalia. Tiako ianao ary tsy foko. Tsy atakaliko an'izany izy. Tiako aharitra ho torizo fankatiavantsika izao. Inona ary ty manjoa fa toa tsy manajafidy afa ohatra ny kofehy manara-panjaitra fotsiny. Zany ve ny atao hoe tena fitiavana? Tena tsy maha-komisera aty. Ela ny ela ka nisy jiolahy nanoroka komisera. Tsy jiolahy velively rahalanty fa lehilahy mahery fo izy ka mendrika ho modely. Fa ahoana ka ianao lasa eritreritira be to dia mitsika kely tampoko izany? Za koa tianao rahalanto. Zany ve? Zao fa samy lasanyizany aminao. Misaotra ary fanja. Mahatsiaro sambatra mandeha an'izany teninao zany. Fa hono mbola ho ela vao araina ny androko. Maninona moa raha andaontsika tory ao anatin'ny ritrandry? Mbola be ny asa tsy maintsy atao raha pitsy mantsoko. Anao taritra amin'ny lehibe ary tsy maintsy antso mpanao gazety. Ary ilaza amin'izy ireo fa zay vao rava ny andian-jolahy Demonimena. Zay tokoa ny tokony ataonao amin'ny maha-komisera anao. Dia lazao mpanao gazety fa ianao komisera Fanjaliana na rava ny fikambanan-jolahy io. Aiza kosa fa dia ianao koa aza dia mampiomehy. Tsy maintsy lazaina koa fa ianao no angadina nanana sy vinahitana an'izao raharaha zao. Fa tsy tokony hampahafantarana ny mpanao gazety fa tao anatin'ny fikambanan-jolahy io fa sao tazomin'ny zalam-panao famitorana io ka hanahirana indray. Fa zany aronao e. Afaka milaza hoe raha tsy nisy anao dia tsy rava ny andian-jolahy Demonimena. Tsy tiako ny andany fotoana amin'izany fanja fa za rehefa afaka eto dia hikarakara ny taratasy anokafana ny garazy izay fa nofinofika hatry ny ela. Dia anao asa soa anampy ny zazaka moty sy ny sahirana ary ny kilemaina. Ary maninona raha manao polisy? Sady ianao matanjaka sady mahery fo. Hofanina kely fotsiny ianao dia lasa polisy kalaza kely. Tsy nivaly teny komisera Fanjaliana. Aleoko ihany nanatanteraka ny nofinofika hatramin'izay mba afaka hanome asa an'ireo tsy manana asa marobe. Hanonitra ny tsy nety nataoko tamin'ny mpiarabelona amiko. Matetika koa nge ny polisy sasatsasany maka ny fananan'olona mitsirariny ka hananan'ny olona alahelo e. Azafady kosa aloha fa tsy ny polisy rehetra koa ro manao an'izany daholo. Ohatra zao na zaza dia miady amin'izany kolokolo izany. Miala tsiny ary. Aleo hijanona eo zany fa sao dia ampifanolana antsika eo. Daro atory amin'izay sao maharaina ety ihany ny andro fa ararotiny ty alina manantantara eo amin'ny fiainantsika tiako. Ary sao dia le hiara-tory amiko mihitsy ary mahafaly anao. Ka efa ela be kosa nge naniry an'izao fotoana izao ka tsy manofinofy tsony e. Izay zany mamarana an'ity fiarahantsika ity Monsieur Ralanty fa dia misaotra anao betsaka tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny polisy. Zava-dehibe tokoa ny vitanao tamin'ny fanampinanay polisy tamin'ny famongorana n'iny andian-jolahy Demonimena iny.
Tsy misy tokony isorana fa ady tokony atoky ihany reny e. Fa ny tiako lazaina aminao dia hoe tsy alova io toizana ny fankatiavantsika e. Ny faniriko dia mba efara amin'ny fanambadiana izao fankatiavantsika izao. Vonona ny akafady anao ary fanja. Ay moa adiniko tokoa ny laza taminao fa zany efa manambady ara-dalàna e. Tena miala tsindritra rahalanto fa tsy nilaza marina taminao Marina ve zany komisera? Tena tsy napoziko marina. Zany efa nieritreto fa mbola tsy manambady ianao ko. Eny e, ka atao ahoana moa fa diso fanantenana indray aloha zany ko. Zay raha fa mandram-piano ianao e. Zao tadidio fanja fa tiako foana ianao Zay ary fa veloma ianao. Rehefa misy marina ve ny vola dia tsy misy olana mihitsy ny manao zavatra satria raha volana teo dia vita ny fanokafako ny garazy. Efa niverina daholo ny client taloha raha vao nandrefa nisokatra ny garazy. Vao nanomboka moa dia betsaka ny asa. Zao tonga dia manamboatra moteurana 4x4. Taloha moa bataina amin'ny tanana ny moteur fa amin'izao dia efa misy fitaovana fibatana azy. Fa na izany aza aloha mbola tsy afaka ataotsaka ihany ny alina ny arahako natory tamin'ny fanjaliah iny. Kanefa toa zary nofinofy ihany satria ay ve izy efa manambady. Tadidiko le zanamiana ny vatany izay roa mifanoroka. Totra ny eniko ny feo mikarantsana sady malefaka. Eny tiako foana izy na efa manambady aza fa mbola hitady aza rehefa malalaka. Za koa ty to lasa saina fa aloha hiasa fa tsy araka ry zalanga zany asa zany. Ary izany client mampaneny klaksoniny zany ko. Aleo aloha jerena. Ohatray marina, tena Manahoana monsieur Ralanto? Salama tsara ve? Inao vaovao? Salama tsara ka. Ianao zao no mitondra vaovaoko. Ianao nge komisera malaza e. Komisera fanjalia. Miresaka anadolo ny gazety. Na radio, na fahita lavitra fa ianao no narava amin'ny fikambanan'Anjolahy Demonimena. Ianao koa dia mampiomehy foana. Raha tsy nisy anao dia tsy ho rava mihitsy ireny. Fa zao anamboatra n'ity fiarako diantsika ity fa misy fahasimbana ao amin'ny kodiaranao. Avy eo no misy mipoapoaka rehefa mandeha lalan-dratsy. Oka aloha, tsy manapaka ny teninao fa ahoana aloha le fiarako diantsika. Ka rehefa nandinika sy namakafaka dia tapa-kevitra fa hiara-dia aminao. Ianao ihany no afaka hanome fiadanana sy fahasambarana ho ahy. Efa nisaraka tamin'ny vadiko ary efa vita ny divorce. Marina ve zany ry fanja? Tena tsy napoziko ny fanapahan-kevitra fa ohatra manofy ako. Tena marina zany. Tena faly loatra fa etsy aloha kely ianao hoe. Misaotra ary lanto za koa tianao hatramin'izay. Fa eny zao fanja. Amin'ny herinandro ihany dia hikarakara ny taratasy momba ny fanambadintsika. Ataoko fa tsisy olana intsony raha hoe hanorina tokantrano sambatra tsika. Izay hanjakan'ny fitiavana ary ny fandeferana. Fa raha tsy mahadiso inona moa zany ny antony nampisaraka anareo mivady? Sao dia hoe le fiarahantsika natory tamin'ny indray alina iny. Tsy tiako mantsy ny hoe hananan'olona alahelo no sao firy ny zalahy amin'ny basy eny na hotsindroa ny zalahy amin'ny antsy eny ndraiky io. Tsy zany fa efatry ny ela be izay mivady no tsy mifankatia satria ny antony moa dia lazainy fa mba nrazana ho ny aka sy mendrika ho vadiny. Zany ve? Efa ela izy nangataka fisaraha-panambadiana ara-panjakana. Izany tsy nanaiky. Nandefitra foana miala nenina.
Ray andro dia tratrako teo ampandrina ny aranatory tamin'ny vehivavy izy. Zany? Raikitra ny famaliana taminay roa. Laza izy fa sy tia vady polisy ny fampiseho mahitahita hono ka aleo ataony divorsa. Sy mba nahita fahasambarana sy fifaliana tao anatin'ny tokantranoko. Fahoriana sy kidrakidra lava izao. Ve zany ny ainanao e? Mampalahelo tokoa zany kanefa atao ahoana moa fa izay moa zany ny zava-misy. Andriamanitra no mandamo ny fiainan'ny zanak'olombelona eto an-tany fantsaka. Nataony nandalo n'izany sedram-piainana izany tsika mba hiaonantsika ohatran'izao fa aza kivy ianao fa za eto afaka hanome fahasambarana sy fifaliana anao na dia hoe tsy manan-karena firy azy e. Misaotra anao amin'izany teny fampaherezanao izany Rahalanto Araky ny hevitro dia tsy ny fananan-karena be anie mahasambatra fa ny fahaizanao mifaly amin'izay kely anananao e. Dia makasitraka an'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra mitranga. Mahatsiaro fifaliana sy fahasambarana rehefa eo anilanao. Ka maranako ny teniko angamba dia hoe eto anilanao mahasambatra. Falifaly lalandava rehefa eto anilanao. Za aza ny tena faly satria diso fanantenana tanteraka raha vao nandray taminao hoe efa nanambady ianao. Kanefa moa dia tafahoana indray hiaraka mandrakizay tsika. Ianao dia mampimeha foana. Fanjalia aho. Tiako anie ianao e. Eto roako indray malalako. Zako tsy ianao Rahalanto eo anilanao mahasambatra. Tantara nosoratan'ny Randriana Arvelo, Marcelin. Eo anilanao mahasambatra. Nampiaina ny tantara, Sinèse, Faly, Niravo, ary Rakoto. Nandray feo, Tovy Razalo Mamonjy. Nana Totosa, Bruno Rakoto Malala.